ry malagasy mpiray tanindrazana 12 décembre 1979 12 décembre 2019 feno efapolo taona katroka androany ny namoan'ny ONU ny résolution mitondra larana 3491 mikasika ny lepasy efapolo taona ny bodolon'ny frantsay ny tantsika na de mazava tao anatin'ny résolution io ara fa asaina ny frantsay hamerina tsy misy atakandro ny tanin'ny malagasy de nanampitsofiny izy heritaona tao arinan'io de naverina ihany ny lalàna mba hoeniny tsara hoe avereno amin'ny malagasy ny taniny tao anatin'ny résolution 35123 navoaka tamin'ny 11 décembre 1980 ko ankehitriny mila mijoro isika fa ny frantsay de ny harena ny mamaky azy ary ny atsika malagasy tsoky indray de ny fahamarinana no ananatsika ary ny fahamarinana ihany no ijorotsika satria ny fahamarinana no hanafaka atsika ko manao azafady raha nimbana miala tsiny raha mandray fitenenana satria tsy maintsy mijoro vavolombelon'ny fahamarinana akintsika aminy anefa ny zavatra rehetra koa ny voaloteniko dia voninahitra ny eo an'Andriamanitra ny avo indrindra ary fiadanana ny eo atsika rehetra izay nany onina tsara-po tsy olakolaka aho fataoko toy ny kabalin'ny zatovo ka tonga de ho veteziko miantso atsika rehetra eto Genève sy ny manodidina amin'ny 28 décembre 2019 manomboka amin'ny 10 ka hatramin'ny 12 atoandro eo amin'ny esplanade ny ONU ao a Genève io andro asabotsy 28 décembre io de natokany ville de Genève ho atsika io esplanade io koa voninahitra tsobika izany ao ka tsy ataotsika mpatambary fa mpitongava daholo sy manentana anareo rehetra ao mba hiseho ny firaisan-kinam-pirenena asaiko manokana ianareo izay mpiara mivavaka na ny firaisam-ponony zany na isaky ny fetim-pirenena mba hanambatra ny hery isika ho an'ny tanindrazana asaiko manokana ianareo ao amin'ny pikabary izay hanome voninahitra sy fanotriny amin'ny fotoana io asaiko manokana ianareo izay mpiasa eo Suisse sy ny manodidina na Annemasse zany na ny Régnier na ny Saint-Genevois isika rehetra manodidina tsy voatomoko eto mba ho tonga sy hanokana ny fotoana adiny roa io ho an'ny firenetsika ny aveo moa mba mitondra izay zaka ny tanana zay azo sotroina na azo tsakoana zay mazaka zay tsy mazaka tsy fanomezantsiny fa raha misy vetiny eo iarahantsika mitsako ary raha misy ranony iarahantsika misotro asaina ihany ko ianareo avy any Frantsa, Italie sy Allemagne misy ny fitanterana izay mora toloko hevitra ny bus fa raha maika moa de misy ny TGV na ny avion fa ao a Genève ny amboim-pionatsika amin'io asabotsy amin'ny 10 ka hatramin'ny 12 io 28 décembre 2019 atsika ny esplanade ny ONU ka eo no anehoantsika hevitra hitakina ny lepasa amin'ny fomba mazava hoe avereno aminay ny taninay ary io marina io ihany ijorotsika satria ny marina no nafaka atsika asaiko manokana koa ianao professeur Ranjeva raha ty hery lehibe ho anay ny fahatongavanao ka zay no tononako manokana ny anaranao fa raha maheno anao dia tady ny atsipy any an-tandroko ny omby fa ny teny fantatro fahatsipoka aminao zay malala ary manentana atsika rehetra mba ho tonga maro amin'io asabotsy 28 décembre io eo amin'ny esplanade ny ONU satria fantatrareo ny fitenenana hoe ny tavan-dralahy de mandrangitra ny tavan-dralahy ary ny fijorotsika ty andilam-bato de manome hery andreo mpiray tanindrazana ny tanindrazantsika satria matahotra ry zareo isika fantatro iza moa tsy atahotra fa ny mahery fo de ireo naharesy ny tahotra zay nananany koa aiza matahotra fa mijoro ho vavolombelon'ny fahamarinana koa ao a Genève zany ny fotoanatsika ny asabotsy 12 décembre amin'ny 10 ka hatramin'ny 12 eo amin'ny esplanade ny ONU ao a Genève
eo ny fotoanatsika. Ny tanindrazana tsy atakarotra midy vola. Ny tanindrazana mila arovana hatramin'ny aina hatramin'ny farany. Misaotra tompoko lahy, mankasitraka tompoko vavy, masina ny tanindrazana.